Alan'ny alarby enina aogositra 5 manolotra ny araha bomba piraritso tompoklasy tompoko vavy ary manasa antsika rehetra ihany koa anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany miarabanao ihany koa Iriza Herman. Miarabanao mikarandrim-bolaza miarabantsika agnabava koa magnaraka anay ty amin'ny TV Plus Madagascar amin'ny série Vasia. Warosoantsika ary zao ny tapany voalohany amin'ireo lohateny vaovao. Tsy misy fantsahana na tsy fanajana ny fiandrianam-pirenena malagasy mihitsy ny fahatongavan'ireo FBI nampitandro ny filaminana federaly amerikanina eto Madagasikara noho ny raharaha fanomezana laharana malagasy fiaramanidina Boeing 777-200 hita tany Iran hoy ny loharano-baovao mampotitra eo anivon'ny ministeran'ny raraham-bahiny malagasy. Efa fomba fanaohatra ny firenena nivelany fidirana an-tsehatra ny FBI amin'ny raharaha iray fasy voalohany teto Madagasikara hoy ny mpandalina raharaha iraisam-pirenena Benemerandrenantenaina Androany. Ireto kosa ny tapany faharoa anatin'ireo lohateny vaovao androany no nanomboka ny hetsika somaro ao an-tampon-tanàna ny nosy Belleville hetsika ara-kolontsaina maro no hita mandritra ny 5 andro anatanterahana io hetsika goavana io no santarina tamin'ny carnaval lehibe manerana ny tanàna ny hetsika somaro androany. Ankoatra ny olana arabola fahasahiranana sedran'ny tantsaha malagasy ny tsy fahitana lalam-barotra lasa mivarotra fatsiantoka na very vokatra ireo mpamboly vokatra io tsy fahitana mpandrany voly vokariny io. Ireo vaovao mifandraika amin'ny raharaham-pirenena avy hatrany ary tsy misy ny fanitsahana na tsy fanajana ny fiandrianam-pirenena malagasy ny fahatongavan'ireo FBI na ny mpitandro ny filaminana federaly amerikanina eto Madagasikara noho ny raharaha fanomezana laharana malagasy fiaramanidina Boeing 777-200 hita tany Iran hoy ny loharano-baovao mari-poitra eo anivon'ny ministeran'ny raharaham-bahiny malagasy. Fiaraha-miasa no misy eo amin'ny FBI sy Madagasikara ao anatin'izao raharaha izao, zany hoe miaraka manaiky ny andaniny sy ny ankilany amin'izany fiaraha-miasa izany ahafahan'ny Madagasikara mametraka ny mangarara momba ity raharaha ity ny fiantsonana fiaraha-miasa amin'ny FBI hoy ny fanazavana noraisina sy notapahana teo anivon'ny filan-kevitry ny minisitra ny fangatahana fiaraha-miasa amin'ny FBI ny herinandro lasa teo fitiavana Dony Ivrasata. Tonga eto Madagasikara ireo mpitandro ny filaminana federaly amerikanina na ny FBI araka ny nambaran'ny Prime Ministre Tsia Christian tamin'ny fiandohan'ny herinandro ao anatin'ny raharaha Boeing 777-200 hita tany Iran mitondra laharana malagasy. Ampy ny FBI ny fiarovana ny vahoaka amerikanina sy ny lalam-panorenana amerikanina betra ansehatra ny FBI rehefa misy ny tranga toy ny eloka nabaka, ny kolikoly, ny eloka bevava mahavoaroroy tambazotra amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Tsy mijanona ao Etazonia nefa ny asan'ny FBI fa miditra an-tsehatra ihany koa izy ireo rehefa misy ny trangana asa fampiororona, ny eloka bevava mahavoaroroy tambazotra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, ny hetsika andravana ireo asa fitsikilovana sy ireo izay hetsika rehetra ahina izy fiantraikany amin'ny fandriampahalemana amerikanina. Tafiditra ao anatin'ny eloka bevava mahavoaroroy tambazotra amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny raharaha Boeing 777-200 hita tao Iran. I Madagasikara mihitsy no nanao ny fangatahana ofisialy tamin'ny fanjakana amerikanina ny fiara-miasa amin'ny FBI ao anatin'ny raharaha hoy ny fanazavana azonay teo anivon'ny ministeran'ny raharaham-bahiny androany. Fiara-miasa amin'ny FBI mba ahafahan'ny Madagasikara mametraka ny mangarara rehetra momba ity raharaha ity. Tranga izay manohitoina ny fifandraisana iraisam-pirenena i Madagasikara. No maria ny loharano-baovao io nefa fa i Madagasikara dia tena fatra-panaja sy mandala tanteraka ny lalàna iraisam-pirenena sady manaraka antsakany sy andavany ny fepetra voamarika ao anatin'ny résolution 2231 ny filan-kevy mpilaminana ny firenena mikambana. Taorian'ny filazan'ny Prime Ministre fa tonga eto amintsika ny FBI dia efa nisy ireo fanehoan-kevitra izay manenjika fa ahina anohitoina ny fiandrianam-pirenena malagasy ny fidiran'ireo FBI amin'ny raharaha. Nanambara kosa ny loharano-baovao mari-potitra eo anivon'ny ministeran'ny raharaham-bahiny malagasy fa tsy misy fanitsahana na tsy fanajana ny fiandrianam-pirenena Madagasikara ny fidiran'ny FBI eto amintsika. Fiara-miasa no ataon'ny Madagasikara niainga tamin'ny fangatahan'ny fanjakana malagasy no nahatongavan'ireo FBI io ny fanazavana. Amin'ny maha fiara-miasa izay dia teny Irana na ihany koa hoe efa samy miaraka manaiky ny andaniny sy ny ankilany ao anatin'izany. Misy fomba fiara-miasa apetraka ihany koa ahafahana manatanteraka izany ho hatrany ny fanazavana azonay.
noraisina sy notapahana teo anivo ny filan-kevitry ny minisitra mihitsy aza ny fangatahana fiara-miasa amin'ny FBI ny herinandro lasa teo hoetrany ny fanazavana. Eo amin'izay lafim-baovao izay hatrany efa fomba fanao hatrany amin'ny firenena any ivelany ny fidirana antsetry ny FBI amin'ny raharaha iray fa tsy voalohany teto Madagasikara ho ny mpandala raharaha iraisam-pirenena Bien-Aimé Randriana Antenaina androany misy ny fifampiresahana sy fifanarahanam-piara-miasa ahafana manatanteraka izany izay mety maharitra na tsia ho hatrany ity mpandala raharaha iraisam-pirenena ity. Fitiavana Doni hatrany. FBI dia juridiction américaine agny izy zany no manana compétence zay tena marina zay tahaka ny hoe ny police pirenena malagasy sy ny gendarme malagasy dia eto Madagasikara eto izy no miasa fa sainga zavatra io afaka atao rehefa hoe misy fifanarahanam-piaraha-miasa dia afaka miasa amin'ny toerana hafa izy. Raha ohatra zany hoe ny fitondrana malagasy ny resaka tamin'ny fitondrana amerikana hoe ilainay ara-iasa aminay ny FBI dia afaka atao zany. Le fiaraha-miasa misy fiaraha-miasa maharitra, misy fiaraha-miasa hoe tsy indraindray. Ohatra hoe fiaraha-miasa maharitra zany hoe fiaraha-miasa ara-pitsarana dia misy efa hoe fifanaovan-tsonia, efa fifanarahana, efa mipetraka meloha. Fa misy koa fiaraha-miasa izay hoe noho ny hoe toe-java-misy dia miara-miasa tsika. Dia manafatra atsika hoe alao ny FBI tonga mandeha maka zavatra azo atao tsara zany. Io koa zany le fiaraha-miasa io dia zay ifanarahana ihany hoe hatreto ihany nareo no mandeha fa tsy mihoatra an'izay intsony na hoe rehefa fiaraha-miasa hoe rehefa eo izy dia manohy hatramin'ny farany ohatra le fiaraha-miasa. Ohatra zany zao ohatra hoe tany amin'ny taona 2024 nisy pakistanaise anankiray manam-pahaizana avy any Pakistan nanana olana izy hoe niayahinina amerikana hoe miara-miasa amin'ny Al-Qaïda ny fanatagny amin'ny agny io ramatoa io ho samborina io dia nisy fifanarahana hoe ny tafiditra tanatiny koa ny amerikana dia nisamborina io le ramatoa io tany Afghanistan izy no nisamborina dia tamin'izay fotoana zay tafiditra tao anatiny ny FBI agny Afghanistan izy fampiresahana teo amin'ny Pakistan sy ny amerikana ny resaka an'izy teo dia ny FBI nanohy hatramin'ny farany an'le fitantanana an'le raharaha zany. Vaovao mikasika ny fandraisan'ny Madagasikara ny fionana tampon'ny SADC kosa indray totosandroany teny amin'ny CCO kianjan'ny Barea Mahamasina ny fanaovatso ny fiara-miasa eo amin'ny gouvernemanta malagasy ny orinasa Jovena Madagasikara izay ao anatin'ny vondrona aksianina fiara-miasa izay miompana amin'ny lamina amin'ny famatsinana solika ho fahombiazan'ny fionana tampony fahadimy-ambin'ny ny vondrona SADC izay tontosaina eto Antananarivo ny 3 hatramin'ny 19 Aogositra 2020 sy 2020 izao. Faniry Sorakotanirina. Ho fikarakarana ny fionana tampony fahadimy-ambin'ny ny vondrona SADC dia nanosy ny fifanarahana fiara-miasa amin'ny gouvernemanta malagasy ny Action Énergie amin'ny alalan'ny orinasa Jovena mba hanampy amin'ny fahombiazan'ny hetsika izay atao eto Antananarivo ny 3 hatramin'ny 20 Aogositra 2020 sy 2020. Totosa somba tsara tokoa ny fanaovana sonia ny fiara-miasa eo amin'ny gouvernemanta malagasy amin'ny alalan'ny ministera andraraham-bahiny sy ny orinasa Jovena Madagasikara izay tafiditra ao anatin'ny vondron'orinasa groupe Action androany. Ny fiara-miasa moa dia miompana indrindra amin'ny fametrahana zany ny lamina amin'ny resaka solika ho an'ny fandraisana ireo délégationna olo manan-kaja izay ho raisitsika eto Madagasikara ary izy ireo moa dia amonjy ireo fivoriana ny fionana tampony ny vondrona SADC. Ao anatin'izany indrindra dia misy moa ny fifanarahana izay natao siny teo ary ao anatin'izany fifanarahana izany dia misy ny andraikitry ny tompon'andraikitra tsirairay avy zany ny amin'ny ankolafin'ny ministera sy amin'ny ankolafin'ny orinasa Jovena. Anohana amin'ny alalan'ny famatsiana solika sy fanomezana groupe électrogène ny gouvernemanta malagasy ny vondrona Action Énergie.
le soutien il se décline en deux faces. La première, c'est effectivement donc la fourniture de carburant pour assurer effectivement le déplacement de toutes les délégations lors de ce sommet. C'est bien entendu essentiel. Et le deuxième, c'est effectivement donc la fourniture d'un groupe électrogène par NEA Madagascar pour garantir effectivement la continuité de l'approvisionnement énergétique requis lors du sommet à la CCI. Nos groupes électrogènes sont très fiables et donc on s'engage effectivement à garantir que, en tant que partenaire énergétique, tout se passera au mieux au niveau de l'organisation de ce sommet. Hiditra amin'ireo lafim-baovao sosialy kosa isika izao no mafisina ny fanadiovan'ny mpivarotra ao amin'ny tsena Soamanatombo ny faritra rehetra manodidina ny tsena hoy ny tompon'andraikitra ny fandaminana ny tsena fepetra raisina mandavataona ny fanadiovana fanao mafisina ao anatin'ny vanim-potoana fandraisana Antananarivo vahiny izao. Tsy maintsy mandray anjara avokoa ireo mpivarotra na mandeva solitena amin'ny fanadiovana hoy hatrany ny tompon'andraikitra amin'ny fandaminana ny tsena. Misy ny fitsipifehezana sy ny sazy ho an'ireo tsy mandray anjara. Njakandray Mahery no nanao ny fananjajiny. Eto amin'ny Soamanatombo mpivarotra amoron-dalana dia manentana aminareo andray anjara fanadiovana dia rahana tanàna Antananarivo tanàna madio izay ny filamatokiny. Androany vao mangirana raty dia efa niroso tamin'ny fanadiovana ny arabe teny amin'ny manodidina azy ireo ny mpivarotra eo anivon'ny tsenan'ny Soamanatombo. Tsy maintsy mandray anjara avokoa ireo mpivarotra na mandefa solitena amin'ny fanadiovana hoy ny tompon'andraikitra fandaminana ny tsena. Tsika dia tena manamera hoe manadio tanàna madio dia iarahana mpivarotra amoron-dalana dia Soamanatombo manentana an'ireo mpivarotra hoe izay mba hanadio satria raha matoa maloto ny tanàna dia ao ny loto aterak'izareo. Zay nanay andraikitra fepetra hoe mila manadiotsika dia manao fanadiovana isan-kaladivy. Zay ny fandraisana anjaranay zany isan-kaladivy ary alohan'ny varotany maraina isan'andro dia mila manadio izy. Ka rehefa tsy manadio izy mandray ny andraikitra dia voatery zay tsy maintsy hanala anazy ho amin'ny toerana. Misy ny fitsipehezana sy ny sazy ho an'ireo izay tsy mandray anjara. Ny fepetra ny sazy dia efa napetraka ny komina ny indrindra fa tsy manana sibika sy kifafa ka izay tsy manana sibika sy kifafa dia hiaro ny sazy. Ny sazy zareo ireo dia tena fa hoe 5 alina ariary izay tsatsa izay tsy manana ka tsy manana izay dia zay ny sazy voalohany. Fepetra raisina mandavataona ny fanadiovana fa no hamafisina kosa ao anatin'izao vanim-potoana fandraisana Antananarivo vahiny izao. Ao anatin'ny mity izao fandraisana mandray vahiny fa ny fanadiovana tsy miandry vahiny fa tsy maintsy manadio foana mba hialana an'izay doto ateraky ny mpivarotra amoron-dalana satria mpivarotra amoron-dalana dia matetika foana hoe mandoto. Isa maraina no anatanterahany mpivarotra eto amin'ny tsena Soamanatombo ny fanadiovana eo ambany fanaraha-maso ny polisy munisipaly. Fa miroso amin'ny fanadiovana sy fanesorana ireo manohitona ny fifamoivoizana eny amin'ny manodidina ny Ankatso tsy adana ihany koa ny komuna Antananarivo renivohitra. Tsy mpivarotra ihany no voakasika ity fanesorana ity fa ireo rehetra izay mibahana ny lalana hoy ny fitaliavan'ny fitaterana sy ny fivezivezena an-drenivohitra. Efa nisy ny fampandresana natao ireo tompona fiara maty mipetraka amin'ny arabe isy ny fampidirana ireo fiara ireo ambalam-pamonjana raha tsy misy ny fandraisana andraikitra ataon'ny tompony raha ny nambarany hatrany tsy mijanonareo ity fanadiovana ity fa mitohy eny amin'ny manodidina anakadimbahoaka sy Anosizato hiatrany teo anivon'ny komuna Antananarivo renivohitra. Gracia Andriatsitoerina fetrany mananjara. Taoriana Analakely sy Akorondrano dia manitatra ny fanadiovana sy fandaminana ny fifamoivoizana amin'ny alalan'ny fanesorana ireo manohitona ny fifamoivoizana teny amin'ny manodidina ny Tsiadana sy Ankatso akeny amin'ny Université ny komuna Antananarivo renivohitra androany. Varotra antselika ireo kioska mihoatra izay tafiditra anaty arabe, volka, mpanamboatra kodiaran-droa, fiara maty mipetraka amin'ny arabe, ireo no voakasika ny fanesorana izay natomboka androany. Tena voakasika an'ilay izy dia ireo rehetra tsy mpivarotra ihany fa izay rehetra manohatoana ny lalambe, izany hoe tsy ny fiara fotsiny fa na mpandeha tongotra, izany hoe mety mahatafiditra ny mpandeha tongotra ny anaty arabe. Tafiditra ao anatin'izay voalohany aloha ny resaka mpivarotra fa eo ihany koa ireo ataontsika hoe mahakasika ireo fiara maty mipetraka eny amin'ny arabe kosa dia isy ny fepetra ho raisiny. Ho an'ny tsy nakan'ireo fiara maty
tsy ampiasaindreo tsony a dia tsy hoela ny commune na rehefa nisy opération natao tamin'ity herinandro ity dia ho amafisany zay hetsika izay a ho alain'ny commune ary ho ampidirinay any anatin'ny valam-pamonjana moa zany na ampidirinay fourrière reny fiara reny ka raha tsy mipoitra ny tompony a tsy ho avoakanay zany ireny fiara ireny dia mandosa azy ohatran'ny olona rehetra zany ny tompony maka an'ireny fiara ireny. Hatreto mbola tsy adana sy akatso no anaovana ity fanadiovana ity, efa miditra tsikelikely amin'ny fandaminana eny amin'ny manodidina anakadimbahoaka ihany koa izy ireo ary toy hanosy zato lany fanazavana trany. Nanamafy ny taleny fitaterana sy ny fivezivezena an-drenivohitra eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra fa efa nisy foana ny fanadiovana sy fanesorana mpivarotra toy izao fa tsy misy idira ny fandraisana ny fivoriana tapon'ny SADEC. Eo amin'ny vaovaon'ny fampianarana efa mandeha ny fisoratana anarana sy ny fandraisana mpianatra eny amin'ny sekolim-panjakana anaty ny fari-piadidia-mpampianarana Antananarivo Atsimondrano amin'izao hoy ny lehibe ny Cisco. Hitoetra amin'ny 20 Aogositra ny fandraisana ny mpianatra ho an'ny mpianatra voafa-panadinana CP sy BEPC natao ahafahana aminjery ireo mpianatra mbola afaka resan'ny sekolim-panjakana aorian'ny famoahana ny lisitra fanampiny io fanotarana ny feim-potoana ahafahana amin'ny soratra anarana ho an'ny mpianatra afaka panadinana fanjakana io hojerena manokana ihany koa ny anatsarana ny fampianarana ny etaranja hita fa tsy voafehin'ny mpianatra nandritra ny fanadinana panjakana afarany teo amin'ny fidiran'ny mpampianatra hoy ny lehibe ny Cisco Antananarivo Atsimondrano. Anitra Lalarisoa Omekarana Efitsona. Efa manomboka ny fanomanana ny fanombohan'ny taom-pianarana vaovao 2024 sy 2024 izay hanomboka amin'ny fomba ofisialy ny 20 septambra ho avy izao raha nambara ny lehibe ny fari-piadidia-mpampianarana Antananarivo Atsimondrano. Efa manomboka ny fandraisana mpianatra sy ny fisoratana anarana manerana ny sekolim-panjakana eny an-toerana amin'izao fotoana izao. Fisoratanarana efa manomboka eny anivon'ny toeram-pianarana rehetrarehetra dia ny fiafarany zany ho an'ireo ilay ankizy vao afaka CEP na BEPC dia amin'ny 5 volana ho satria mba ahafahana mijery satria mbola maro ihany koa ireo ankizy mbola mangataka ny hiditra amin'izany lycée zany araky ny fahafantarantsika azy dia voafetra ihany ny fahafahamandray mba ahafahany mamoaka ny lista faharoa zany na an'izay atao hoe tsy sorotanarina amin'izay école-mpanjakana. Tafiditra anatin'ny laharam-pahamehana hojerena manokana ny anatsarana ny fampianarana andreo taranja hita fa tsy voafehin'ny mpianatra toy ny matematika raha vao manomboka ny taom-pianarana. Dia misy ihany koa natao hoe jery-todika kely ho an'ireo voka-panadinana zany na ho an'ny kilasy mpanadinana zany na ny kilasy atenatenany dia izay ny sorana an'ireo ekipa pédagogique zany nanolo-tanana nano atsitrapo mba hijery izay vahaolana izay mba hoentina miatrika ny taom-pianarana vaovao. Ho an'ny aty anivon'ny collège manokana dia nisy ny atao hoe fikonan-doha ataon'ireo mpampianatra matematika satria teo nahita ny latsaka be ny voka-panadinana izay ho tanterahana amin'ny fidiran'ny mpampianatra io. Ny 20 Aogositra izao no fidiran'ny mpandrarana an-tsekoly raha toka ny 2 Septambra no fidirana ho an'ny mpampianatra. Toetra nisika teo anatin'ny fampahalalam-baovao androany no nanomboka ny hetsika somaro ao an-tampon-tanàna ny Nosbe Elville. Hetsika ara-kolontsaina maro no hita mandritra ny 5 andro anatanterana io hetsika goavana io no santarana tamin'ny karnaval lehibe manerana ny tanàna ny hetsika somaro androany izay nandraisan'ireo tanora fikambanana maro samihafa bajady ao Nosbe Elville. Ny groupe Sodiat no mpanohana ofisialy ny hetsika amin'ity andiany manaraka ity ary isany manatrika ny lanonana any toerana ny filevitry ny antenimiran-dolona Nicolas Rabe Mananjara sy ny mpanamory SSV namany avy ety Antananarivo sy Automasina. Zora Barzon. Ity no hetsika somaro andiany 12 tanterana ao Nosbe Elville izay karakarain'ny mpanakanto Wawa sy ny mpiara-miasa ofisialy dia ny groupe Sodiat. Betsaka ny mpizahatany na malagasy na vahiny tonga any Nosbe nanonka tamin'iny herinandro lasa teo iny tonga anatrika ity lanonana goavana izay mampiavaka ny Nosbe isa-taona ity.
Voasantana tamin'ny karnavala lehibe ny hetsika Somaro androany, nanomboka teo amin'ny rond-point Château d'Eau ary ny afara teo Ambody Voanio. Nandray anjara avokoa ny sehatra rehetra na ny tanora na ireo fikambanana maro samihafa ao an-toerana na ny mpanakanto. Isan'ny mandray anjara nandritra ny karnaval ireo fikambanana ny mpanamory SSV miaraka amin'ny filoha tale général ny TV+ Madagascar Nicolas Rabemananjara izay niainga SSV avaty Antananarivo hatrany Nosbe anatrika ny Somaro. Andrano alina dia isy ny alipandizana izay anomboka amin'ny 7 alina ary isy ny fampisehoana lehibe ho an'ny rampitso ka hatramin'ny alahady iarahana amin'ireo mpanakanto malaza maro mandritra ity 10 andro amin'ity herinandro ity. Afanaraka izany ny ambiance ny Nosbe mandritra ny Somaro amin'ity herinandro ity. Ireo vaovao nisongadina tao anatin'ny tambazotra tserasera Facebook ary zao no andeha hoarantsika ao anatin'ny resabe. Ny pejy radio Antsiva mampafantatra tsy voafatra ny ora fatapahan'ny herinaratra ho ny ministra Olivier Jean-Baptiste misahana ny angofo sy ny akoranafa. Ny ena be ny riandrano manosika famokarana ao an-dekaleka. Ny pejy Patrick Raharmanana mampafantatra boinina 777 efa hiditra herinandro ny tazomana ireo verina nanome kody. Mbola garde à vue ao amin'ny brigade criminelle Nosy efo herinandro zao izy roa lahy mpiasan'ny ACM ahina nanome ilay code transpondeur na afahandreo boinina 10 ireo ny ala tao Cambodge ho an'ny Iran. Tsy misy fanadadiana hafa tao amindreo aloha hatreto ary tsy misy FBI izany fa polisy malagasy daholo no ao. Mbola voatana ihany koa ireo roa lahy Gaskarana tompon'ny orinasa UDAN. Ny pejy Dinosy Kispas mampafantatra lehilahy iray nanolana zazavavy kely efa taona tao andrano Vorobe, Canal 6 Maintrano, nahitra ponjavonjomaika tao aorian'ny famotorana azy. 7 Jolay izy io nitratehako ny fokon'olona sy ny mpitandro ny filaminana. Raha ny zoma 5 Jolay nanao ny asa ratsiny tamin'ilay zaza. Ny pejy groupement gendarmerie Boeny mampafantatra ranganan'olanjanaka. Ny zanany vavykely 12 taona naterany ihany ny saika olany tiranga 470 taona ty tany amin'ny Petite Plage à Morvy ny aliny 3 Jolay lasa teo. Mamika tamin'io fotoana io, poritra ty ivoaka ilay zaza ka izy no nitondra azy tany ivelan'ny trano, toerana somary miataka. Nandritra izany ny tsirin'ny hevidratsy ny anolana anjanany, efa nesoriny avokoa ny akanjon'ilay zaza, efa napatoriny teo ambony latabatra fivarotana eny amin'ny torapasiky ny Petite Plage, nisy natsikaratra ka nandrara azy sy nampandreny zandary. Niditra antsihatra avy hatrany ny zandary ny sambotra azy. Ny pejy Poussy Best mampafantatra Marc Ravalomanana mandalo crise multiple i Madagasikara ankehitriny ary mbolo mafy izany. Tsy mendrika andray ny fivorian'ny SADC i Madagasikara noho ny tsy fisian'ny demokrasia sy ny tany-talana eto, ho ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Mandalo crise multiple sika ankehitriny ary mbolo mafy izany satria tsy isy mpampiasa vola ho avy eto izay iaran'ny fanenjehana avokoa ireo mpandraraha malagasy. Nisy ny taratasy nalefan'ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina sy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana tany amin'ireo filoham-pirenena mikambana eo anivon'ny SADC. Lazana fa tsy mendrika andray ty fivoriany ty Madagasikara. Tsisy fiantraikany ho an'ny voaka malagasy ny fivorian'ny SADC atao eto Madagasikara satria ireo loha hevitra amin'ny fivoriana io dia mifanohatra tanteraka amin'ny zava-misy. Tsy afaka nakana ny fivorian'ny SADC atao eto Madagasikara nefa izay mpanao politika ho ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana fa maneho hevitra izay manoloana ny zavatra iainana eto. Ny pejy Janot Ramambazafy mampafantatra Janot Ramambazafy, Papy Janot, directeur de publication délégué et rédacteur en chef à Madaget.org. Tany, terre, enina Aogositra 2024, 6 août 2025, raika amby 70 taona, 71 ans, ho an'ireo natratrany raika amby 70 taona ny androany alarobia enina Aogositra 2024, hatramin'ny 20 Aogositra 2024, liona vavy sy liona lahy toa. Ity poezy ity dia manasongadina ny diantsika sy ny toetrantsika, raika amby 70 taona.
manoloana ny fahasahiranana amin'ny fidirana amin'ny asa indrindra ho an'ireo tanora ny FMFP dia mamatsy vola ho an'ny mpianatry ny ISCAM izay miara-miasa amin'ny Sipembank. Izy ireo no mampiofana ny mpianatra ananatraikefa ny amin'ny setry ny asa fanamby lehibe fiovana lalina ho an'ny tontolon'ny asa malagasy izany tetika samiorina amin'ny zavamisy ho an'ny tanora ary miaraka amin'ireo mpandrara no tanjona amin'ny fisian'ny fiofanana alternance. Ny FMFP dia miara-miasa amin'ny orinasa rehetra mitatra izay samy mandremaefa. Ny FMFP dia tahiry famatsim-bola ho fampiofanana amin'ny mpiasa fa tsy ny FMFP vola zany manomboka izao ny formation en alternance. Tiako tsindriana kely fa ny formation en alternance izay resahana amin'izao dia ilay atsotsika hoe alternance sous statut étude, izany hoe mbola ireo mpianatra mianatra ny amin'ny sekoly no resahana amin'izao. Izay mahatonga an'ilay hoe fiarah-miasa ao anatin'ny ny orinasa, ny sekoly ary ilay alternant. Anisan'ny hoe ny tena tanjona voalohany indrindra no an'ny FMFP rehefa mamatsy vola tetika asa-piofanana dia ilay kalitao an'ilay fiofanana. Ka izay indrindra mahatako hoe mahatsara ny antsoina hoe alternance satria ilay tanora tonga dia sady hoentiny ilay ataontsika hoe formation théorique miainga avy any am-pianarana dia tonga dia ampiarina amin'ny sehatry ny asa. Nandritra an'izay 5-7 taona nijoroan'izay ny Sipembank dia tsy nitsahatra nandray mpianatra entin'izy ireo manao ny voka-pikaroana any amin'ny fianarana izay ratoviny ihany. Fa ny nampiavaka kely tamin'ity indray nitoraka ity zany dia ny fisian'ireo mpianatra alternant izay fiara-miasa azo avy amin'ny FMFP, ny sekoly ambony ISCAM ary ny Sipembank. Io ilay atsotsika hoe partenariat tripartite zany. Fa ireto mpianatra alternant no raisin'ny Sipembank reto zany dia manana contrat de travail manokana mihitsy mandritra ny elim-bolana ary misy mission manokana nomen'ny orinasa anazy hitanterahany dia tsy mandeha irery akory izy ireo eo am-panatanterahana izay mission ataon'izay ato amin'ny Sipembank fa eto zany izay encadreur izay manintsy manoro mitari-dalana dia ity andiany ity moa zany Santanambavarany ihany dia ny fisian'ny orinasa Sipem tahaka izao no anisan'ny tombotsoa ananan'ny ankizy ahafahany manova an'izay fahalalana izay sy azony makatraikefa alohan'ny idirany amin'ny resaka matianina arak'asa. Tamin'ny toem-pianarana 2024-2025 dia niara-miasa miaraka amin'ny Sipembank ny ISCAM ao anatin'ilay formation en alternance izay tohanan'ny FMFP. Io formation en alternance io zany zavatra vaovao izay napetraka mba hanampy ny mpianatra ahay kokoa ny traikefa any amin'ny orinasa sy afaka manohy ny fianarana mandritra ny toem-pianarana anankiray. Misy zany fanaraha-maso na eo anivon'ny orinasa Sipem na eo anivon'ny ISCAM mandritra n'ilay toem-pianaran'ilay alternant. Samy manana andraikitry ny avokoa moa zany ny tuteur professionnel sy ny encadreur au niveau ny ISCAM. Ny antony dia tsotra, ny orinasa Sipem dia mahafantatra ny zavatra ilain'ilay ankizy mba hivoatra izy ao anatin'ny toeram-piasany. Maro ny tombotsoa azo avy amin'ny alternance izay efa mpitombona traikefa ary ihany koa fiofanana ho isan'ireo mpiasa ao anatin'ny orinasa izay nanatanterahana ny formation d'alternance. Noho ny formation d'alternance dia tafiditra ho isan'ireo mpiasa ao amin'ny Sipembank ao ankehitriny. Ho an'ny FMFP dia manentana ny orinasa rehetra zany hangataka ny zo sy ny famatsim-bola mahakasika an'izay formation en alternance izay. Eo amin'ny setry ny fambolena kosa indray efa tsy azo ialana intsony ny fampiasana mazom-bolo no hatsaraina vokatry ny fiovovan'ny toetry ny andro amin'izao raha nambaran'ireo tantsaha. Mbola ambany anefa ny tahan'ny tantsaha mampiasa masom-bolo no hatsaraina eto Madagasikara izay mbola latsaky ny 20 isanjato. Olana tsy ahafahana mampiroborobo ny fampiasana ny masom-boly no hatsaraina hatreto ny fahefa-mividin'ireo tantsaha mbola ambany ka tsy ahafahana mividy izany. Io ihany koa ny tsy fampin'ny fampahafantarana ireo tombotsoa amin'ny fampiasana ireo masom-boly no hatsaraina ary ny tsy fanaparitahana ireo masom-boly any amin'ny faritra ahafahana mampiakatra hatrany amin'ny 520 isanjatony vokatra nefa ny fampiasana ireo masom-boly no hatsaraina raha ny fanazavana. Mamitina Trembololona sy Omegara Nefson. Efa fiatraikany fiovan'ny toetry ny andro mivantana amin'ny sehatry ny fambolena ny fiainan'ny vokatra azo
raha hoan'ny volovary manokana tsy mahavokatra mihoatra ny 2 taona isaky ny hektara sisy ireo tantsaha raha natratra hatrany amin'ny 4 na 5 taona isaky ny hektara izany teo aloha. Ankoatra izay mikorotana tanteraka ny tety androm-pambolena sy mifanaraka amin'ny fomba fambolena teo aloha intsony ny zava-misy ho hiatrany ireo tantsaha. Efa tsy azo ialana intsony izany fampiasany ireo masom-boly no hatsaraina ahafahana mampiakatra ny tambokatra hatrany amin'ny 520 isan-jato izany. Hatreto anefa mbola ambany tany tantsaha mampiasa ireo masom-boly no hatsaraina noho ny antony maro. Efa misy masom-boly no hatsaraina daoly ny vokatra fihinana ohatra ny vary an-drano, vary an-tanety, ny katsaka, ny tsaramaso, ny voanjo lava, voanjo bory. Efa misy masom-boly no hatsaraina daoly zany tompoko fa ny olona mbola verika ihany lefa efa mividiny le mpamokatra dia iso ambany loatra. Ny olana ray faharoa koa dia fahalaviran'ny toeram-pivarotana ny masom-boly no hatsaraina sy ny fampahafantarana ny fagnofanana ny mpamboly. Paikady iray ahafahana mahatratra ny fahafitatena ara-sakafo ihany koa ny fampiroboroboana ny fampiasana ireo masom-boly no hatsaraina. Efa saika hanana ny Madagasikara koa amin'izao ireo masom-boly no hatsaraina amin'ireo vokatra fototra toa ny vary, ny voanjo, ny tsaramaso, ny katsaka, ny voanemba, ny voatsororoka ary ny soja. Manao antso amin'ny tokony hanamafisana ny fanjakana ireo paikady ampiroboroboana sy hanapahariana ireo masom-boly no hatsaraina araka izany vondron'ireo mpamokatra masom-boly. Mbola voafetra mantsy ny faritra hananan'izy ireo tendro ampahafantarana ireo masom-boly no hatsaraina raha ny fanazavana. Fa vaovao manodidina izao vanim-potoana fialan-tsasatra izao kosa indray maro ireo olona no misafidy andeha hiala sasatra taorian'ny fahavitany fanadinam-panjakana bakalorea. Ny morontsiraka no tena be mpisafidy amin'izao fotoana izao efa mambolana maro no nanomanana ny enti-manana amin'izao fialan-tsasatra izao hoy ireo fianakaviana. Mafimafy ny fandaniana ara-bola ilaina etsy ankilana namafy ireo tobim-piantsona ny taxi brousse fa tsy maintsy manao fa mandrena mialoha avokoa ireo rehetra tevoky ny faritra betsaka mantsy ireo mpiala-tsasatra amin'izao ka tsy maharaka ny fiara ampiasaina. Eo fandraisam-peo mamitsinandrem-bololona sy omsariny Omega 9. Ny tombo avy telo nisan'ny ireo taxi brousse miala eto amin'ny topo fiantsonana Makia Andohatapenaka hatramin'ny tapaky ny volana Jolay no makatira ny fanazavana. Voaterina mitomboina ihany koa ny ora fiangan'ireo taxi brousse ahafahana miantoka ny fitateran'ireo mpandeha rehetra. Nampitomboina tahaka izay ihany koa ireo fiara-miasa. Tsy maintsy manao famandriana mialoha nefa ireo mpanjifa na ho an'ny mandeha na ho an'ny miverina noho ny fahabetsahan'ny mpandeha izay. Nanamafy kosa ireo eny anivony topo iantsonana taxi brousse fa efa niatra ireo sarandalana ho an'ny fahabetsahan'ny mpandeha mandina ny 3,000 hatramin'ny 4,000 ariary io fiakaran'ny sarandalana io arakaraka ny toerana le. Efa mambolana moa no nanomanana ny fialan-tsasatra ho an'ny ankamaroan'ny fianakaviana. Ireo morontsiraka no tena be mpisafidy rehefa fotoana ny fialan-tsasatra. Fialana mirotoroto ny fiainana sady hanararaotana anaovana didy samihafa ny vanim-potoana tahaka izao raha ny fanazavana. Mafimafy anefa ny fandaniana tsy maintsy omanina. Fandaharam-potoana zany miala avy tamatavy zay omaly hariva dia tonga taty zay tamin'ny 7 maraina dia miandry tômôbila kanay zay izao ho any Manakara sady vakancy ny mariazy. Fa nanangonangona ka fa nanangonangona tiany frais tiany sakafo andalina tiany argent de poste tiany zao rehetrarehetra enjakenjana ihany aloha miafiafy kely sady miala kely amin'ny mahazatra mo fiainana efa mazana dia zara nisy mariazy zany dia sady vakancy no adidy sady adidy ny tonga dia vakancy. Tsy mihoatra ny 2 herinandro fa raha betsaka ny fotoana ho an'ny fialan-tsasatra ivoaly any amin'ny faritra raha ny fanazavana hatrany efa tsy maintsy miatrika indray ny fidiran'ny mpianatra manaraka mantsy aorian'izay ireo fianakaviana. Afa mifantoka hatrany amin'ny raharaham-kapobeny mitranga eto amin'ny firenena sy ny resaka politika ny fanohan-kevitra misongadina ao amin'ny fandarana demokrasia mivantana tamin'ity alarobia 9 aogositra 2024 ity nahatratra 20 mahery ireo mpandray anjara nitondra ny fomba fijeriny ny raharaham-pirenena na avy amin'ny mpanohitra na ny pomban'ny fitondrana. Andao ary ho arahantsika ny ampahany tamin'ireo faneho-kevitra ireo. Demokrasia mivantana. Fandarana mivantana amin'ny Radio Plus 100.2 FM. Isanandro amin'ny 6 sasany maraina.
Aiza daholo ireny fampanantenana tamin'ny propagande ireny, hoy Madame Malala, avy any amin'ny 3e arrondissement. Ankehitriny koa averiko amin'ny fanontaniana. Aiza le vary 500 e, dia aiza koa le menaka 2 e. Dia aiza ny asa ho an'ny tanora e, dia fampisapetraka dia propagande koa ireny nareo mpanoana fanjakana. Aiza ny lalana, nanao lalana anganareo, oka tsy ho diso raha tsy ho disina ozy nareo izay ny tantara. Fa nanao lalana amin'ny filora valomanana, fa inona ny navalytsika azy? Lalana tsy azo hoanina. Dia averina koa azy zao ankehitriny, aika azo hoanina ihany le lalana, dia manao nareo izao. Fa ny antony nanalanareo amin'ny filora valomanana teo amin'ny fitondrana dia hoe izay tsy mila lalana fa tsy azonay hoanina ireny. Dia izay koa zao ankehitriny tsy mila teleferika fa tsy azonay hoanina ireny. Demokrasia mivantana. Monsieur Mahefa Itosi kosa dia nanambara fa torohevitra ny tokony omena mpitondra rehefa misy ny tsy mety ataony. Aloha zany tsika mba aza tena anina rehefa anatsika loatra le mpanoana le fitondrona tena hitako reto amin'ity firenena ity. Nefa tokony hoe hanondro-hevitra le mpitondra izy mba ahafahan'le mpitondra hoe tena mba mijery le alasa iram-bahoaka fa tena diso fanatsika loatra raha nga le mpanoana fitondrana. Demokrasia mivantana. Ny mpitondra ankehitriny no mpitondra tena mahazaka tsikera indrindra, hoy kosa Monsieur Lanto. Tsy mbola nahita mpitondra mahazaka tsikera ohatran'io ahako eto amin'ny onjam-peo na avy amin'ny piay na avy any amin'ny mpanao politika any amin'ny haino aman-jery isan-karazany any be da be ny no mitsikeran'io fa mahazaka izy. Zay no nahatonga an'le filoham-pirenena taloha tsy teo tsony tsy mahazaka an'izay tsikery izay. Raha filoham-pirenena taloha amin'ny toeran'io filoham-pirenena io ngamba fa tsy haitsony izay zava-nisy. Ngamba efa be tabe ny onjam-peona kapa be tabe mpiantso eto ny efa tany etonja. Demokrasia mivantana. Fandarana mivantana amin'ny Radio Plus 100.2 FM. Isanandro amin'ny 7 sasany maraina. Odisika hatrany ny fampahalalam-baovao tena ilaina ny fiarah-miasa amin'ny sehatra tsy miankina ahafahana mampandroso ny commune raha nambaran'ny filoha-hevitry ny antenimiran-dolona misahana ny faritany avaratra Eric Bessou nandritra ny fidinana ifotony nataony sy ny filoha tale jeneraly ny orinasa Tozy Green atao amin'ny fokotany Vodrina ao amin'ny commune Voloana distrikany Maroantsetra Androany. Nahazo famatsiana herinaratra hatrany amin'ny 2.4 megawatt ny commune Voloina no io fiara-miasa io ary avy tsy ho ela ny tetikasa mitentina hatramin'ny 720 tapitrisa euro amatsiana herinaratra ao amin'ny fokotany 20 mahery ao amin'ny distrikany Maroantsetra. Aponina hatrany amin'ny 4 no ahazo famatsiana herinaratra no ny fiara-miasa amin'ny orinasa Tozy Green raha nitatry ny filoha-hevitry ny antenimiran-dolona Eric Bessou ho faritra fitaratra araky ny vinany ny filohan'ny Republika tamin'ny amin'ny famatsiana herinaratra azo avy amin'ny angovo vaovao ny faritra Ambatsoa afaka ataona vitsivitsy raha nitatitra hatrany izay tateriny Zora Bartsona. Tsy mijanona ho teny nomena fotsiny ny fampanantenana nomeny ny filoha-hevitry ny antenimiran-dolona Eric Bessou kasika ny fampidirana herinaratra vokarina avy amin'ny todrano ao amin'ny distrikany Maroantsetra ary tanteraka izany ankehitriny. Androany tonga tao amin'ny fokotany Vodrina ao amin'ny commune Voloina ao amin'ny distrikany Maroantsetra faritra Ambatsoa ny filoha-hevitry ny antenimiran-dolona misahana ny faritany avaratra Eric Bessou sy ny filoha tale jeneraly ny orinasa Tozy Green nametraka ny jiro mandeha amin'ny todrano ary ny orinasa Tozy Green avokoa no nanatanteraka ny fampidirana ny jiro amin'ity fokotany Vodrina ity. Fanombohana ihany izao ary fandalana ny fanamboarana ny tetikasa goavana azahoany tokantrano mahery ny efatretsy herinaratra sy jiro ao anatin'ny fokotany mahery ny 20 ao amin'ny distrikany Maroantsetra. Amin'izao fotoana izao dia misy tanjaky ny herinaratra eo amin'ny 2,4 megawatt eo zany vokarina avy amin'ity toerana ity zany. Fa manomboka ho avy zao kosa dia misy tetikasa goavana izay mitentina 87 millions d'euros no ataon'ny Tozy Green sy ireo mpiara-miombona antoko aminy zany mba amatsiana herinaratra amin'ny fokotany 20 mahery anatin'ny distrikany Maroantsetra. Ary tiako mafisiny eto koa zany fa ponina manodidina ny 400 000
anoany no isitraka an'izany famatsena jiro avy eto amin'ity toerana ity zany hoe efa ihoatran'ny 20 isanjaton'ny mponina aty amin'ny district ny Maroantsetra zany anatin'ny roa telo taona ato zany dia isitraka an'izany jiro herinaratra azo avy amin'ny angozo azo avaozana zany. No ny fiara-miasa amin'ny sehatra tsy miankina izay tena ilaina amin'ny fampandrosoanan'ny komina dia nahazo foto-drafitr'asa avy amin'ny orinasa Tozy Green ny komina Volona androany foto-drafitr'asa manampy ny vahoaka eo amin'ny fivelomany. Hita miariary amin'izao fotoana izao fa tena ilaina ny 3P na fiara-miasa ny fanjakana sy ny tsy miankina. Vokatra zany fiara-miasa zany dia nanolotra foto-drafitr'asa maro isan-karazany ny orinasa Tozy Green eto amin'ny Fokotany Vodiriana commune rurale Volona amin'ny ity androany ity. Anisan'izany ny fanolorana CSB ahafahan'ny olona ity zany mitsabo-teny. Anisan'izany koa ny bureau-ny président Fokotany fanolorana toerana fanasan-damba na lavoir. Fanampiana koa zany ireo fiangonana izay mijoro eto na ny protestanta na ny katolika ary tsy adino amin'izany koa zany ny fanosihana n'ireo tanora amin'ny lafin'ny fanatanjahantena dia ny fanolorana ny kianja zany ahafahan'ireo tanora ireo zany manao ny fanatanjahantena. Tsy adino koa ny fitandronan'ny filaminana mba hiarovana ny vahoaka sy ny fananana dia nanolotra koa zany moto anankiroa zany ny orinasa Tozy Green mba ahafahana zany manao an'izany asa fiarovana ny vahoaka sy ny fananana zany. Nagatsiraka ny fiara-miasa tahaka izao ny mponina ao amin'ny komina Volona ao amin'ny distrikany Maroantsetra satria tsy voatery hiandro fitondram-panjakana foana ary tena ilaina ny fitadiavana fiara-miasa amin'ny sehatra tsy miankina tahaka izao. Ny tiako mariana eto dia zany tetikasa lehibe zany dia tetikasa famatsian-jiro lehibe indrindra amina commune rurale eto Madagasikara. Ity zany ny tetikasa lehibe indrindra ampidirana jiro anatina commune rurale zany raha eto Madagasikara amin'ny firenentsika zany no hojerena. Ka dia izany rehetra zany dia mifanodro tanteraka amin'ny vinan'ny filoham-pirenena jaina Andry Rajoelina dia ny ahatonga ny faritra Ambatsoa ho faritra pilote voalohany manerana any Madagasikara ary faritra voalohany tena ahitana vahoaka be indrindra misitraka zany herinaratra azo avy amin'ny angovo azo avaozina zany. Atao faritra fitaratra Ambatsoa manonga izao araka ny nambarany filoham-pirenena nandritra ny fandalovany tany Ambatsoa ary ny fahazahoana jiro avy amin'ny angovo vaovao no anomboana izany akoatra ny fahazahoana ny toeram-pitsaboana raitra ao Maroantsetra hoy ny filoha lefitry ny Ateny Mirandolona misana ny faritany avaratra Eric Bessou. Dia hoarantsika ary zao ireo vaovao tapatapany. Nanolotra ny taratasy manindry azy olona siasy eto Madagasikara tamin'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina ny mahasoa vaovao ny Nosy Maurice androany. Efa ny taonany maro no nisy ny fifandraisana teo amin'ny firenena malagasy sy Mauritiana amin'ny manosy mpiravavy azy eo anivon'ny ranomasimbe Indiana sy mpikambana eo anivon'ny COI. Doresana mandritra izao fiainana izao ny fanamafisana ny fiara-miasa amin'ny sehatra maro anisan'izany ny sehatry ny fambolena sy ny fizahantany. Les grandes lignes, c'est dans la coopération agricole. Maurice est une petite île, elle est 281 fois plus petite que Madagascar. Et donc les espaces pour la culture sont relativement limités. Par contre, vous, votre pays magnifique, il y a des espaces illimités. Donc en important des légumes et des produits agricoles de Madagascar, ça fait, tout le monde est gagnant. Le peuple malgache a une source de travail et le peuple mauricien retrouve des légumes à des prix abordables. Par exemple, il est inconcevable que Maurice importe du poulet ou des saucisses de l'Argentine ou du Brésil, quand tout ça aurait pu se faire ici. Et puis ça, n'oublions pas, Maurice est connu dans le monde pourquoi? Pour son tourisme, pour son savoir-faire en termes de tourisme. Et Madagascar est sur le point d'émerger en tant que puissance touristique. Mais dès l'ouverture de l'autoroute, Madagascar pourra proposer un produit financier qui sera incomparable. Et même il pourrait même y avoir des packages entre Maurice et Madagascar. Donc l'expertise mauricienne sera, j'espère, la bienvenue dans ce domaine. Commune
filaminana 4 amin'ireo 3 ao anatin'ny distrika ny Farafangana no nisitraka ny famorana faobe ny farany herinandro teo. Mpiara-miasa amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka sy ny olom-bafidy ao an-toerana tafiditra ao anatin'ny fitsinjovan'ny maha-olona araka ny andro fototry ny fampandroana voalohany apetraky ny filoham-pirenena. Nanomboana izany tao amin'ny toerana fitaizana zazalakely Varira. Nanatrika izany ny jeneraly Reribaka Janot, tale jeneraly misana ny fiarovana ny lalana. Nitarika etsika kosa ny solombam-bahoaka ny Farafangana. Agnatin'ny programa ny filohazaina anjenerena razoely fizeregny maha-olona. Ka analagny fahasairana anasika zany ny natonga ny député Bensara sy ny ekipany miara-miasa ao amin'ny direction régionale ny santé publique. Izay isorana mitafitafy eto andriamatoa tale sy ny médecin inspecteur misaotra ny ekipa rehetrarehetra ny fahasalamana ame fagnomezan-tagnany ame fanaovana an'io forazaza faobe ho an'ny 33 commune io sy ho an'ny manambotra raika avao io fa ho an'ny 3 commune ho maray zao andeha hivandriky amin'ny sabosy zao gnan'ny commune urbaine da magnaraka eo gnan'ny commune gn'afa fefa vita gnan'ny efasy Ambalavato Sud efa nandianagny ka zava-dehibe io satria mety mandany vola sika ataosika efatraly 10 alina lamory zaza. Izay natonga nay nanapa-kevitra hoe amizay fahinara sosialy zay andao forasika zaza dia mba afa-pahasairana ny ray aman-dreny. Ny miaro sy mitondra avo ny anaran'ny Madagasikara ny amin'ny CJSOI ny ekipa malagasy eo amin'ny taranja fibatana Fonjamby. Medaly volamena 5, vola fotsy 9 ary medaly limy 3 no vokatra azo. Ny taranja haltérophilie na ny fibatana Fonjamby dia anisan'ny nahazoana vokatra tsara trany amin'ny lalao iraisam-pirenena andraisan'ny Madagasikara anjara. Na dia efa somary mijanona kely amin'ity taranja ity azy Tody sy Rozina izay kalaza amin'ity taranja ity dia hita fa mbola tsara toerana trany ny malagasy amin'ny fibatana Fonjamby. Ho fampiakarana ny avy teknika an'ireo atleta amin'ny sehatra ao anatin'ity taranja ity dia tonga eto Madagasikara i Majed Salama, teratany Egyptianina izay isan'ny manana traikefa maneran-tany. Tsy mijanona eo amin'ireo atleta ihany fa eo ihany koa ny mampiofana ireo mpanazatra sy mpitsabo misehatra amin'ny fibatana Fonjamby. Tombony ho an'ny Madagasikara no azo izao fizarana traikefa izao raha nambaran'ny filohan'ny federasiona malagasy ny fibatana Fonjamby satria ireo tany kitsa hiatrika ny fifaninan'ny iraisam-pirenena no tena azo tombony antenaina nitondrana vokatra tsara hatrany. Amin'izao fotoana izany misy projet ny fédération internationale mety hanokatra akademie ho an'ny haltérophilie aty Afrika iarahana amin'ny fédération africaine dia mety ho atao any Egypte. Zany hoe ny traikefan'ny Egyptianina indray zany izay mety neran-tany no mety angalantsika amin'ity traikefa manaraka ity indray. Na indroa na intelo izy no eto ho avy eto Madagasikara mandritra ny 10 andro rehetra. Dia amin'izay fotoana izay zany dia ifanerasera amin'ireo atleta, ny coach, ny ligue, ny expert zany hoe ho an'ireo atleta le andehanao championnat d'Afrique des jeunes juniors zany dia manana avantage kokoa zany tsika mba misy azy manampy antsika amin'ny fanomanana ny lalao izay atao any Accra, Ghana. Maro ny malagasy no mbola tsy mahalala ny vaovao manodidina ny findramam-bola sy ny fampiasam-bola. Misy amin'izy ireo no manana hevitra sy tetikasa saingy tsy manana fahafana eo amin'ny enti-manana. Hihetsika foaran'ny findramam-bola sy ny fampiasam-bola izay tanteraina ny 3 sy 13 Aogositra eny Alarobia toanan'ny IAS Madagasikara dia anapariana amin'ny daholobe mba hananana vahaolana amin'ny lafiny ara-bola sady andraisana anjara amin'ny tontolon'ny fandrarana ho an'ny rehetra. Gracia Andretitoerina. Mbola betsaka ireo malagasy misedra fahasahiranana mikasika ny tontolon'ny findramam-bola sy ny fampindramam-bola. Misy ireo manana hevitra sy tetikasa saingy voasakana noho ny tsy fananana enti-manana. Sakana ihany koa ny fiheverana fa sarotra ny findramam-bola sy ny mamerina izany. Ho fampahafantarana bebe kokoa ny lafin'ny findramam-bola sy ny fampindramam-bola ary ny famatsiam-bola dia atao ny 3 sy ny 13 Aogositra ho avy izao eny amin'ny Novotel Alarobia ny hetsika foaran'ny findramam-bola sy ny fampiasam-bola. Maro ny totra misy amin'izao fotoana izao hoe afaka alosi kelikely dia izay indrindra zany mahatonga ilay hoe mikarakara ny hetsika ity ahafahana mampifanojo ny olona izay manolotra zany sy ny olona ihany koa izay te hisitraka an'izany.
ilaina ny manokatra sehatra toy izao ahafahany rehetra miaona amin'ny vatana sy mitady ny filana mifanandrify amin'ny tsirairay raha ny fanazavana. Mino sy matoky izahay amin'ity tetikasa ity satria mifanondro amin'ny finanay izay hoe isika miaraka manamboatra ny Afrika rapitso dia anisan'ny izany ity hetsika ity. Ahitana ny mpiasa tsotra, ny mpandraharaha, ny rafitra arabola isan-tsokajiny ity hetsika ity izay tohana ny Iasy Madagasikara. Taona ihany koa ampirisiana ny rehetra hiditra amin'ny sehatra ny findramam-bola sy ny fampiasam-bola ahalalana ny tombontsoa azo aminy. Anisany ampirisiana manokana amin'izany ny tanora. Ndeha ho rahantsika ary izao ny voambolana. Androany dia ny voambolana hoe manongona indray ny voambolana ho fatarina sezana mampiasa azy. Ny fototeniny hoe manongona dia misongona, izany hoe misosoka mihoatra ny hafa, avy aoriana mandroso ao aloha, na koa maka ny toeran'ny olona ho an-tena. Manana ny hevitra ihany koa hoe manome vidiny ambony kokoa noho ny hafa raha ara-barotra. Amin'ny teny frantsay ny azo antoka anazy dia hoe dépasser na koa hoe surenchérir. Voambolana izay azo ampiasaina tsara ohatra rehefa miteny malagasy ao anatin'ity fizateny manaraka ity. Tandremo, tsy azo atao mihitsy manongona fiara rehefa ao anaty fiolahana fa sao mampidi-doza. Na koa hoe raha ny ara-toekarena no resahina dia efa nanongona amin'ny firenena Amerikanina amin'ny firenena Sinoa. Hitantsika ihany koa io voambolana ohatra ao anatin'ity fizateny manaraka ity rehefa miteny malagasy. Hatramin'izao aloha dia ny TV+ Madagasikara amin'ny fahitalavitra eo amin'ny laharana voalohany ka ho tanana hatrany amin'ny alalan'ny asa mafy izany mba tsy hanongona amin'ny fahitalavitra hafa azy. Rehefa izany mifantatsika dia azontsika malagasy izarana mampiasa ampifanolonolona amin'ny hoe misongona ity voambolana hoe manongona ity rehefa miteny malagasy araka ny tokony hampiasana azy. Sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana mahafehy azy. TV+ Madagasikara. Ndeha ho arahantsika kosa ary izao ny eo ara hoe Marcadelium Chandarana no vaolana sady tsy lany fotoana ary tsy misahirana ianao amin'ny kalitao tsara dia tsara sy amin'ny vidiny mirary. Deli, votre meilleure compagnie distribuée par Chandarana et compagnie. Sini Orange eo anilanao nolotra ho anao. Moteur action. Ilay niteneniny tamin'ny Facebook teo mitsangatsangana ty tendrombohitra. Afatifaty kely le satroka va. Tsara iny biblia eny. Vano iny. Iny biblia eny. Ko de biblia zao. Misy metsika. Misy metsika. Kalak tsara fahana. Sangisanga. Basa lavitra tsara fahana. Téléphone. Téléphone. Atao oka soko fa télé Redmi, télé anako Samsung iny. Taty. Io ene. Sango. Tele portefeuille. Ty le Samsung ty. Tsy mitondra portefeuille zay ka. Misy ao ka. Any madama misy poketra zay. Misy volo. Fa hitanay zany. Teny ankoatra am'le valeur anatiny avay fotsiny portefeuille anao iny. Efa hitanay zany. Tonga de sapo. Oka mifona re fona oke. Avay fotsiny zay angatanay. Niany. Tonga de le kitapo kely ao anatiny mihitsy metina. Le kitapo. Fa makiasiko zao anatiny tao. Sisy ka. Tonga de alaina mihitsy le makiasy de am'izay tsisy an'le manao make-up sisy miasika. Ay le peratra misy an'le safira be vatony. Le tany Kevin, le tamin'ny 14 février, le tamin'ny Saint-Valentin. Ay ianao mbola meny Kevin peratra? Tsisy dirako zany fa tapava. Izy aloha le Kevin aloha. Zay fa tany Saint-Valentin zany ko. Ty. Tatanay ty. Ty mihitsy le izy ty. Ao zay. Zay. Ay. Tsika ihany rô raha tsy zany tsy mamafantatra zany. De mipartager. Fa ahoana nafantaranareo hoe misy peratra. Rehefa kelikely indray de teny asoratindray aho hoe nitafiany jiolaty ity zay. Makeke atao story indray zay. Todikary. De le façon Facebook indray rehefa aveo. Hoe nisy nambana de lasa ny olona ny téléphone anay. Zarazara amin'ny Facebook daholo ihany ny fiainana. Lantsika tsenjery aiza misy azy vetivety. Hazabana keny amin'ny tambazotra tserasera ny fiainanao rehetra. Mitsemboka zay vao mihinana. Aza mangalatra. Coupé. Dans la boîte. Farana teto indray ary ny fiarahako taminao tamin'ity alina ity misaotra antsika tsy ny saraka
hatramin'ny farany ny namana Eliza Hermanina kosa izao mbola hitondra ny songadina ho antsika rehetra indray. Viloma tompoko. Oraitsika amin'ny antsipriany vaovaon'ny fambolena izay efa natsidika tamintsika tao anatin'ny lohatenim-baovao ankoatra ny olana arabola fahasahiranana sedrain'ny tantsaha malagasy matetika ny tsy fahitana lalam-barotra lasa mivarotra afa-tsy antoka na very vokatra ireo mpamboly vokatra io tsy fahitana mpandray ny voly vokarin'izy ireo io olana izay ateraky ny tsy firindra ny vokatra vokarina sy ny filan'ny mpanjifa sy ny tsena iraisam-pirenena izany maloana izany tokony averina ary apetraka isaky ny biraon'ny komuna ny ivitoerana mampafantatra ny tantsaha ny vokatra ilain'ny mponina sy ny tsena iraisam-pirenena hoy ny mpampianatra mpikaroka sady mpikarakara etsika fampafantarana ny vokatry ny tantsaha sady fampionana azy ireo amin'ny mpanafatrentana etsika izay nanomboka androany teny andotapenaka Antralalarsof Omegara Nefton. Afaka atao fototsy ny fampandrosoana eto Madagasikara ny fambolena indrindra efa maro anisa amin'ireo mponina no misehatra amin'ny fambolena hoy ny mpampianatra mpikaroka sady mpikarakara etsika ampifondronana sy ampahafantarana ny vokatry ny tantsaha olana matetika sedray ny ankamaroan'izy ireo nefa ny fahitana lalam-barotra sy ny tsy fahafahana mameno ny entana ilain'ny mpanafatra. Ratsiratsy ny vokatra tamin'ity taona ity misy ny entana crise moa zany ny filazanay anazy poivre noir zao nisy fotoana crise fa zao izy vao manomboka miakatrakatra kely dia rehefa crise moa zany misy any manao stockage manana stockage zany fa ny prix no tsy mitovy amin'ny isaky ny saison fa somary miakatra dia lasa vitsivitsy ny olona manafatra no le hoe prix commande zany lasa milatsaka ny commande no le prix miakatra. Akoatra izay miteraka fahasahiranana ho an'ny tantsaha ihany koa ny tsy fahafantaran'izy ireo ny vokatra ilain'ny mponina sy ilain'ny firenena ny ivelany maro nefa ny filana tadiavy ny tsena iraisam-pirenena. Ny tsinapozina koa dia ny amerikanina tonga ato ary tonga aminay mihitsy ary ny tantsaha milaza hoe nahazo commande zay amin'ny amerikanina tsy araka le izy fa be loatra le commande-ny zareo izy dia zay moa ny torohevitra hoe miraisa iny nareo mba miresao le tantsaha manodidina nareo hoe ndao hiaraka mokatra n'ity zavatra commande-ny amerikanina ity fa tena tsy araka le izy fa ny vaovao moa dia ny lalam-barotra amin'izareo sinoa koa ny betsaka tonga ato ary raha tsika malala moa fa be dia be koa ny vokatritsika tena tian'ny sinoa ary lasany daholo ary ny akamaroany ka ny sinoa zany miavaka dia ny misokatra koa zany zao ny ireo mpanjifa amin'ny nosy manodidina. Ho fanamorana ny fahitan'ny tantsaha lalam-barotra sady ampahafantarana azy ireo ny vokatra tadiavin'ny mpanjifa sy ny tsena tokony averina apetraka eny amin'ny biraon'ny komuna ny fitoerana rabarotra mirakitra ireo vokatra be mpitady. Angatahana amin'ny gouvernement mihitsy zany dia hoe mba avereny re tompoko ny hall d'information tamin'ny première république fa nisy hall d'information daholo eran'ny Madagasikara tamin'izany fa tokony averina zany le izy mba ahafantaran'ny tantsaha hoe inona ny tokony vokarina satria ao manko no ahitana hoe inona ny ilainy any de Gaulle inona ny ilainy any La Réunion inona ny ilainy any Paris sy ny salam'izany dia hitany eo daholo le izy. Tokony fantoka amin'ny fikarohana teknika mety ho an'ny tantsaha malagasy sy ahafahan'izy ireo mampandrosony sy ampiariny ihany koa ny fikarohana ataon'ny mpampianatra mpikaroka ho hiatrany ity mpampianatra mpikaroka sady mpikarakara etsika ity tafiditra anatin'ireo etsika hanamorana ny fiona ny tantsaha sy ny mpandraharaha ny tsena ny toe-karena ambanivohitra tanterahina eny Andohatapenaka. Zay manapitra fampalalam-baovao teto amin'ny TV+ Madagasikara tamin'ity hariva ity ankasitrahanareo sy ny saraka taminay hatramin'ny farany. Veloma tompoko.